ivavaka sika rehetra. Endreny alehibe mindra fonao sy ny fitiavanao Andriamanitra. Fa raha ito amin'ity tany ity izay dia be fahavalo kanefa ianao fa nanome toko fa hiaro anay, hitantana anay, hitondra anay amin'ny tananao ankavanana. Amin'izany tokony menao izany indrindra no nanorenanao ny fiangonanao izay amorinao ny vahoakanao. Amin'izany no anehoanao aminy fa velona ianao Kristy ka miasa ho azy. Amin'izany no ilazanao aminy fa na dia manota na dia tahaka ny jaky aza, mena tahaka ny jaky aza ny fahotana dia hosopotsinao toy ny oram-panala. Ka nomezanao toky anay fa ianao Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana ny solonay dia mandray anay kosa ho isan'ny ianao. Ka amin'izay amorinao anay ao anatin'ny fiangonanao dia amin'izany indrindra koa no anomezanao anoloranao fitokinanay ho isan'ny zanaka mahatoky ka nataonao mpiara-miasa aminao. Izany no namorinao sy nanorenanao ny fiangonanao tetỳ amin'izao tontolo izao ka dia ho fampisehoana sy fampiariariana ny voninahitra ao sy ny fitiavanao Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy izany, ary famonjena ho an'izay rehetra mety mandray izany fitiavana amin'izany. Azavao ny masom-panahinay Andriamanitra, ahita izany fitiavanao izany ka andraisana izany tena fanananay tokoa, ka noloranay tanteraka koa ny tenanay ho anao irery ihany, anao izay Jesosy, ka tehirizo ambany fahasoavanao isan'andro. Ny anaranao no angatana izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra anjarantsika amin'ity alahady ity izay anokanana ny fitandremana izao dia ny teny ao amin'ny Luka 5:5, ny 9:1 ka hatramin'ny 4:20 no vakitsika. Luka 5:5, ny 9:1 ka hatramin'ny 4:20. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jesosy, nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy. Ary hoy ilay zandriny tamindray, raiko, omeo any ny anjara fananana tokony ho ahy. Dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany. Ary noho ny afaka kelikely dia nangonon'ilay zandriny ny fananany rehetra ka lasa nakany tany lavitra izy, dia nandany ny fananany tamin'ny fivelomany ratsy tany. Ary efa laniny avokoa ny fananany rehetra dia nisy misary mafy tamin'izany tany izany ka nahantra izy. Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompo-tany anankiray tamin'izany tany izany, ary dia nirahany tany an-tsahany hiandro-kisoa. Ary satriny amen'ny kibony tamin'ny voankazo fihinan-kisoa fa tsy nisy nanome azy. Ary raha nody ny sainy dia hoy izy, indrisy, maro ny olona karamany raiko manan-kanina be dia be, fa izao kosa ty maty misary eto. Hiangiako ahody any amin'ny raiko ka hanao aminy hoe raiko. Efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony, fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho. Dia niainga izy ka nakany amin'ndrainy. Fa raha mbola lavitra izy dia tazandrainy, ary omena azy izy ka niazakazaka dia namihina ny vozony sady nanoka azy. Ary ilay zanany nanao taminy hoe raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony. Fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizilahiny hoe, alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjo azy, ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony. Ary ento ty ny zanakombo nafahy ka vonoy, ary eoko isika hihinana sy faly. Fa ity zanako ity efa maty fa velona indray, ary efa very fahita indray, dia nifaly izy. Ry ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ity taona ity dia azo lazaina fa taon-jobily tsy ho an'ny protestanta rehetra irery ihany, fa manokana koa ho antsika fiangonana luterana malagasy, satria hankalaza koa ny 550 taona ny fiangonana luterana malagasy isika amin'ity taona ity, sady efa nankalaza raha teo moa satria efa nisokafona tamin'ny volana May tamin'ny fianaran-tsoa izany. Raha izany ary dia everitra fa tsy kisendrasendra ny fifanajony zany jobily izany sy ity andro anokanana ny fitandremana eto Montréal ity. Ao amin'izany indrindra ary dia tsara ihany no ahafantarantsika ny aminy hoe fa inona moa no ilana an'izany reforma izany, inona no ilana ny 550 taona ny FLM izany, mbola amin'ny andro ankehitriny hoe mbola iresahana an'izany. Zany hoe raha lazaina amin'ny teny tsotra dia ny hoe inona ny fiangonantsika ity. Raha nanao fanekempinoana isika teo dia nametra tsara ny fanekempinoantsika fa fiangonana masina, olona masina. Izany hoe ny tena resaka zany eto dia ny hoe fiangonana, ny mampiavaka azy amin'ny firaisan'ny olona rehetra, ny association isan-karazany zany dia ny teny hoe masina. Masina ny fiangonana amin'ny totaliteny, amin'ny ankapobeny ny fiangonana masina. Masina koa ny fiangonana amin'ny individu tsirairay ao anatiny, ny tsirairay dia olona masina izany. Ka ny fiangonana dia tokana amin'ny totaliteny, kanefa kosa ny mambra koa dia ray amin'ny fahasamihafana. Io natao hoe fiangonana io. Amin'izany ary dia ny mampiray, ny mampikambana dia ny hoe masina, fahamasinana. Sy raha ny fiangonana keo izy amin'ny tena maha izy azy, raha izy tena teo anana ny anjara toerany sy ilaina eto amin'izao tontolo izao, dia tsy maintsy mitahiry ary miaina amin'izany hoe fahamasinana izany izy. Fa raha tsy zany dia hitatsika fa tsy misy olona tsy nodabo mpiangonana, fa misy association hafa mety kokoa, misy zavatra hafa tsaratsara kokoa, mety productif kokoa amin'ny olona toy izay hipetraka ty am-piangonana raha izany. Misy olona anankiray tonga tamin'ny kindrendrindredy, ahoana marina moa paster amin'ity fiangonana ity, ty volalao atao aty mba misy. Dia hoe amatsy azy, raha tsy mahasoa anao ividian'ny bagetinao samaraina ny volanao fa zaho entina ty. Raha tsy misy hitanao sy tsapanao eto aza mandany andro eto, izany hoe tsotra dia izao. Raha tsy miaina amin'ny fahamasinan'ny fiangonana dia tsy misy antony pisiny ary tsy misy antony ilaina azy. Io no zavatra anankiray fototra amin'ny fiangonana, satria io raha teo no lazain'ny fanekempinoantsika io. Rehefa amin'ny fiangonanao ary dia tsara fanahy aby ny olona rehetra, na miezakezaka ho tsara fanahy sy mahafinaritra daholo. Ka dia inona ny tsarana ny olona ao amin'ny fiangonana? Ny atao hoe fitiavana. Anao hoe zany ve no mba kristianina tsy manam-pitiavana ka? Tsy manam-pitiavana anao, tsy mba kristianina zany. Kanefa ry havako, ny fitiavana tsy mahasolo ny fahamasinana ao amin'ny fiangonana.
manahirana anareo ny hiaino zany fa tsy zany nolazay ny filazany tsara ikena fa saingy izao ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana dia tamin'ny alalan'ny fahamasinany no nehoany azy tamintsika ka nitenenany ao amin'ny Levitikos 4:1 aoko masina ianareo satria masina ny Tompo Andriamanitra reo. Inona no resaka lazaina ary inona no ampitendramana amin'izany dia izao: raha miresaka ny amin'ny fitiavana isika ka tsy miresaka ny amin'ny fahamasinan'Andriamanitra izay nanome azy sy nametraka azy ao amintsika dia zava-poana ihany zany, satria ny fitiavana tsy misy ny fahamasinana dia tsy mba io no fitiavana lazain'Andriamanitra fa io dia lazaina tsotra amin'ny teny hoe filantropia ihany io. Io inona ny atao hoe filantropia? Tsy mba lay fitiavana mitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, fa ny fitiavan'izao tontolo izao anehoany zay mba fitiavana araka ny andrasany azy koa. Kanefa io fitiavana io dia tsy hafa fa io lay antsoina hoe fitiavana mitady ny azy ihany. Le ataon'olona hoe fitiavana mitady ny azy ka tsy mba vonina ny hanome tahaka izay nataon'Andriamanitra, fa vonina kosa hiexploite. Ary io no olana amin'ny fiangonana maro amin'izao fotoan'izao, nampiasa fiangonana maro amin'izao androntsika izao. Mahay miteny izy, mahay milaza izy, mahay mamitaka anao izy, toa tena tia izy, ka tsy hafa fa ny tenany tiany amin'izany ka ianao ny kikisany miatra ny taolana amin'ny fitapitaka isan-karazany. Mahay miresaka, mahay mamitaka. Poizy ny mena rano anao amin'ny vavany, fitaka sy lainga ny lazainy, ka maro ny olona amin'izao androntsika izao. Raha ilaza, raha vao miresaka anao fitsipika marafitra, tsy zakany sain'ny olona izany. Io no hitany devoly koa ka nanamboarany lalana hafa ho an'ny olona, dia lalana mamitaka. Izao no tianao, mety io ka, ataovy ary, dia ianao kristianina no mitady anamarinana ny tsy azo amarinina. Zany no mahazo ny olona na ny fiangonana amin'izao androntsika izao. Ka rehefa ny fiangonana tsy tantsony zay ho lazaina dia mitady ny anamarina ny fanambadian'ny lahy sy ny lahy izy na ny vavy sy ny vavy. Taiza misy fiangonana anamarina zany fa izy tsy mahita ny atao mitsony. Tsy afaka anamarina zany ianao fiangonana, tsy mipetraka ao amin'ny fahamasinan'Andriamanitra anao vino zany. Tsy afaka namarina ny langa sy fitaka izay atao amin'ny fiangonana isika, fa manitsaka tanteraka ny fahamasinana izay napetraka Andriamanitra izany. Io no olana misy ny fiangonana ankehitriny. Rehefa izany ary, inona no atao fiangonana? Manahoana ny tokony iainana an'izany fiangonana izany? Aiza no misy raha izany no izy ilay fitiavana masin'Andriamanitra dia karazana autorité ao amin'ny fiangonana izany, satria raha izay no jerena dia azo lazaina fa tsy hafa fa Kristy ilay fitiavan'Andriamanitra nomeno amin'izao tontolo izao. Ka noho izany dia misy autorité zany ireo. Io ko terme tsy mety amin'izao androntsika izao tsony zany resaka autorité zany. Tsy tiantsika tsony zany. Kanefa Jesosy eo amin'ny Matteo 7:20 dia lazany hoe efa nomena ny fahefana rehetra na an-danitra na etỳ tany, komandy ihany ianareo zany hoe misy autorité izay any Jesosy. Any Jesosy, tsy an'olona fa any Jesosy, kanefa kosa napetrana amin'ny fiangonana.
no zany dia misy zavatra efatra azo lazaina mikasika an'izany hoe autorité na fahefanao amin'ny fiangonana zany, dia ao ny loharano mpoirany. Avy aiza zany autorité zany, avy aiza zany fahefanao amin'ny fiangonana zany, aiza no toerana iasany zany fahefana zany, inona no kritera azahoana milaza izany, ary farany dia ny inona zany no ravitra mipetraka amin'izany fanatanterahana azy zany. Ny loharano dia tsy hafa fa Kristy. Ka raha miresaka hoe fiangonana isika dia azo lazaina tsotra ny atao hoe kristokratika ny fiangonana. Ny fiangonana dia kristokratika satria ny fahefan'i Kristy no mitondra azy. Io fahefan'i Kristy io nefa aiza zany, ahoana zany, tsy zavatra abstrait zany, fa tena zavatra miatra amin'ny fiainantsika. Dia ny fahefan'i Kristy dia ao anatin'ny atao hoe ministerin'ny fiangonana no izy nanome alalana ho amin'izany. Mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ao amin'ny ministera ao amin'ny fiangonana fa tsy ao amin'ny olona. Fa raha izaho no milaza fa manam-pahefana dia diso tanteraka izany. Fa raha ny asa nomeny Kristy kosa ny fahefana dia fahefana tokoa izany satria nomeny izy no nanome. Raha misy olona anankiray ka nomeny Jesosy asa anankiray amin'ny fiangonana ka manao izany ho amin'ny tenany, izy ho fahazahoana ho amin'ny tenany, no hevitra ho amin'ny tenany, dia tena fahadisoka-hevitra tanteraka ary tsy manana fahefana na inona avy amin'ny Kristy izany olona izany, fa mpamitaka sy mpandainga izy. Ary eto indrindra no mipetraka koa ny amin'ny resaka tamin'ny andron'ny réforme, ny amin'ny atao hoe samym-pisorona ny mino rehetra. Io dia lazain'ny apôstôly Paoly amin'ny Korintana 2:12 io, fa ny olona dia tena ny Kristy. Ka raha tena ny Kristy ny mambra tsirairay amin'ny fiangonana dia efa nomen'Andriamanitra atao hoe fanomezam-panahy izy hoentiny manatanteraka izany satria fahefan'i Kristy no nanome. Ary eo indrindra no idiran'ny fakam-panahy isan-karazany. Ka idiran'ny fiangonana na ny olon'ny fiangonana amin'ny fahadalana tsy hitanoanao indraindray dia izao: raha atao misy ministera maro amin'ny fiangonana, satria tsy mazava amin'ny olona ny atao hoe sacerdoce universel na hoe samym-pisorona mindrehetra amin'izay toerana nametrahan'Andriamanitra azy, dia izao miady voninahitra ny olona. Toeram-président iny amin'ny matiko misy fidinao voafidy secrétaire zara nga tsy tia secrétaire zany a président ny amtiko rehefa tsy menan'io alo aiala tsy azony. Fa any Kristy io ka meno ny olona tsirairay, ka amin'izay fidianany fiangonanao amin'ny asa anankiray dia izay ny sitrapon'ny tompo anao. Fa azavidiana vola fa ino namitaka ny fiangonana tamin'ny andro tenatenany. Izany atao hoe veka zany tamin'ny andro tenatenany, olona tsy mahalala zinona amin'inona amin'ny fiangonana, fa ny fahefana ny mahafinaritra azy ka dia nividiany vola io. Izay no nahatonga ny fiangonana diso lalana namidy izany. Mbola androtsika kehitriny vidim-bola koa zany. Za teo zao tafalatsaka amin'ny lalana indray ny fiangonana, mila réformation indray ny fiangonana. Ary eo nipetrahan'ny tenin'ny Loterana hoe Ecclesia Semper-Potens, zany hoe ny fiangonana tsy maintsy mibebaka isan'andro. Ary no amafisina tateoriana koa amin'ny filazanany hoe Ecclesia Semper-Reformanda-esca, zany hoe ny fiangonana tsy maintsy manao réforme isan'andro, fa amin'izay tsy anaovany réforme sy amin'ny tsy bebahany dia midiso lalana mandrakariva izy ary mety andeha mitsizy ka hitondra ny olon'Andriamanitra any amin'ny fahaverezana. Zany rehetra zany ary dia amin'ny fiangonana no isiny ka
io fiangonana io dia tsy manana asa mazava napetraka Kristy aminy. Dia izao hitoriana marina ny filazantsara ary izarana marina ny sakramenta. Io raha teo nilazany artikla 7 amin'ny confession d'Augsbourg raha teo. Aveza no ahafantaran'ny fiangonana an'izany sy iainany amin'izany dia tsy hafa fa eo indrindra no nahatonga ny réforme ka nahitany Loterany amin'ny hoe sola scriptura na ny soratra masina ireriany. Ny soratra masina ireriany no afaka milaza ny marina ny amin'ny finoana. Ary tsy hafa io marina io fa Kristy, arak'izay lazainy amin'ny Jaona 5:12 hoe izao no lalana sy fahamarina. Kristy ireriany io. Ka amin'izany ny fiangonana dia tena miaina amin'izay hitondrany Kristy azy ary miaina sy miverina amin'ny tenin'ny Kristy. Nareo ngamba mety ho soky amiko ihany ianareo raha ilazako hoe Jesosy tsy mba solution zany. Io no fiangonana sasana Jesosy ny solution, za tsy mba manao zany. Ny solution fanomen'Andriamanitra hatrany voalohany zany. Fony mbola tsy ary zao tontolo zao dia efa vitan'Andriamanitra zany rehetra zany. Fa Jesosy antso appella io ny tenin'Andriamanitra. Miantso anao isan'andro izy. Mitaona anao izy manao ity ny lalana kandehano. Raha ataonao solution izy dia izao no ataonao azy. Asanareo raha mbo efa nanao zany fa maromaro no efa nanao. Rehefa hody any Madagasikara any indraindray tia ny hoentina aby ny atiako. Mihoatra be ny hitana tonga ery amin'ny aéroport. Jesosy, mba ataovolaza reto hitako reto. Jesosy, mba ataovolaza ny hitako. Atao solution ny hitanao tsy lasa Jesosy. Fa tsy heninao ny antso ny tao ambady tetao nanao hoe ataovy marina ny zavatra ataonao. Jesosy tsy solution fa appel. Antso miantso isan'andro manao hoe tia ny lalana kandehana. Fa ny vahaolana rehetra, ny zavatra rehetra fa vitany taloha. Ka tsy amin'izay zavatra zany no tadiavanao azy. Fa heninao ve ny antso no mampianatra anao hanao ny marina isan'andro. Heninao io feo io miteny aminao hoe anaka ity ny lalana kandehana. Eo anatin'izany ary dia manamboatra koa ny tenin'Andriamanitra, manamboatra antsika ho amin'izay tena tokony ho izy amin'ny fiangonantsika. Dia raha izany ary dia misy rafitra sy organisation ny fiangonana. Misy zavatra anankiroa. Ny organisation teo amin'ny fiangonana dia ry zareo atao hoe congrégationaliste, izay tamin'izay fotoan'izay dia tia vokatry ny réformation izy io. Na fahadisoana avy amin'ny réformation koa aza raha azo lazainy. Dia izao zany hoe ny fiangonana tamin'izay fotoan'izay dia taon'izy lokal tao ka tsy mivoaka. Ka dia tamin'izay ny filazana dia ny hoe izahay fiangonana dia tsy mila mpanelanelana, tsy mila inona fa zay sy Jesosy mivatana. Ka dia izahay eto ihany, menay eto ihany zany. Kanefa amin'izay fotoan'izay dia misy olana amin'ny atao hoe église universelle izy amin'izay fotoan'izay. Fa Jesosy io no nolazainy koa. Ny anankiray koa, ny olana dia tao amin'ny katolika tamin'izay. Fa tao amin'ny katolika indray izay mifanohitra amin'izay fa ny azy dia ny hoe ny fiangonana, ny fifandraisana amin'ny Kristy dia tsy maintsy mandalo amin'ny hierarchie ny fiangonana sy ny papa. Io koa no atao hoe fiangonana dia niteraka fisarahana tanteraka teo amin'ny fiainam-piangonana sy ny rafim-piangonana zany. Ka na ny amin'ny protestanta tamin'izay amin'ny resaka congrégationaliste dia manarina amin'ny atao hoe fiangonana masina maneran'izao tontolo izao. Na ny amin'ny katolika izay nanala tanteraka ny karazana fahafahan'ny mino vatana amin'ny Kristy fa tsy maintsy mandalo amin'ny papa na ny rafim-piangonana ny hierarchie izy.
sahirana ny fiangonana tsy fantatra zay misy azy kanefa raha jerentsika miasan'ny apôstôly toko 5:20 dia ao indrindra nipetrahany ny rafitra synodaly izay natsony hoe konsily tamin'ny fotoanandro satria ao amin'izany rafitra araka ny lazany miasan'ny apôstôly toko 5:20 zany ny fiangonana atao hoe local congrégationaliste dia miara-miaina sy miara-mivelona miara-mandeha amin'ny fiangonana hafa koa ka ilazany eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 5:20 andininy 5:20 hoe rehefa napetraka ny volony konsily tao Jerosalema ka nanontany ny olona tao ny amin'ny atao hoe ahoana dia hoy ny apôstôly tamin'izay namaly amin'ny anaran'i Jesosy fa sitraky ny fanahy masina sy izahay tsy ampitondra hita mavesatra anareo afa-tsy zao zavatra tsy maintsy hotandremanareo izao ihany. Eo zany dia mipetraka tsara ny atao hoe fiangonana dia amin'ny mahafiangonana azy zay tsy manafona ny fiangonana lokaly araka mahafiangonana azy fa miara-miasa kosa ao ambany fitariana tokana dia ny fitarian'i Kristy araka izay lazain'ny apôstôly eto hoe amin'ny sitraky ny fanahy sy izahay. Raha zany ary no atao hoe fiangonana dia inona kosa ny ifandraisany amin'ny teksta tanjarantsika androany. Raha iresaka ny teksta io dia ho hitanareo kofanahirana anareo ny mihaino ahy satria efa hafa nahazatra anareo tamin'ity teksta ity dia ny hoe ny zanaka adala avy aiza izy mono adala eto ny zanaka sany ray tsy fantatro fa izao amin'ity teksta ity rehefa vakinao tsara ny teksta amin'ny andro atanazy amin'ny teny grika dia tsy nangataka lova ity zazalahy ity fa izao ny problème tsy manana ny plasiny izy tao amin'ity fianakaviana ity. Ny ray ny ato ny zoko ny ato izy anelanelany tsy mahita ny toerany. Raha ny tena marina ny nangatahany'ity zazalahy ity dia ny hoe raiko inona marina no anjarako ato aiza ny toerako inona no misy ahy eto satria ny verba etra ny nangatahany no nampiasan'ny grika eto aiza ny anjarako njara toerako. Adika littéral amin'ny teny frantsay hoe part d'être. Ny ray tsy nahalala ny nangatahany na tsy ny tsara nangatahany dia abetrany dia everina fa vitan'ny fanomezam-bola sy mpananany ity dia vita. Tsy zay. Fa zao rehefa zay natao le ray dia ny raisiny tokoa fa tsy tany lany azy dia ny lany laniny fahatany ny fananany. Lasa izy nandeha zavy ny anjara toerako ato amin'ity mba angatahako amin'ny dada vola meny tsy mety ampity. Lasa izy nandeha kanjo raha lasa dia tsy nahita fifaliana tany fa vao miasarotra ny zavatra nisy. Vao niasarotra ny zavatra nisy. Rehefa niasarotra ny zavatra nisy dia teverina any amin'ny ray. Fa saingy izao tsy nangataka toerana ho zanaka fa nangataka toerana existe amin'ny maha-mpanoto ohatran'ny raiky ireo mpanompo ireo manana ny anjara toerana manana maha izy azy za tsy mba manana aloha iverina any amin'ny dada aloha mba isan'ny anankiray amindreo fa mety amin'ny kokoa zay. Ary io riavako ny mafy indrindra amin'ny olona dia ny tsy mahita ny toerany. Rehefa tsy mahita ny toeranao zay ianao manao tao foana mandrakare. Misy zanaka tena mety maditra ao an-tranonao izy fa jereo ihany fa so tsy mahita ny toerana izy. Ao ny zoky mety voakarakara kokoa noho izy. Ao ny zandy satria faraparany mety voatsinjo kokoa fa izy ao nelanelany tsy mahita ny toerana. Manao zay fomba rehetra izy hijerenao azy fa inona ny valy teninao ty zaza maditra. Manao zay fomba rehetra izy mba hitodika aminy ianao fa inona ny valy teninao kapoka.
ty tsy tovolahy maditra io fa manana izay tadiaviny izy saingy tsy nomena azy ny toerany. Ary tatsika ny profo fa ny ray ny tonga saina ihany no mifarany rehefa niveriny izy, satria ilay zavatra natao ka tsy nikonsiderena azy, tsy nanana ny toerana, tsy nanana izay na izy ahy tahaky ny fahafatesana ho azy iny, ka tonga saina ihany ray ny zanako teny efa maty fa velona indray izy zao. Dia inona ny nataony? Menaka ny tsara ny miperatra. Inona ny dika niperatra tamin'izay fotoana izay? Miperatra ny cachet. Ka rehefa nomenao peratra izy dia nidika nomenao ny toerany, nomenao ny fahefana tokony ho azy, faly izy. Zay ny fifaliana zay. Ato amin'ny fiangonana akory avako, be ny olona tsy mahita ny toerany nanaovantsika azy. Be ny olona tsy mahita ny toerany nanaovantsika azy. Saromantsika harona fotsiny ny atao hoe sacerdosy universel, fa ny olona tsirairay manana anjara toerana ato amin'ny fiangonana. Ny olona tsirairay nomeny Jesosy toerana ato, ka tsy anjarako, tsy anjaranao ny manala izany taminy. Ary inona ny mahatonga ny olona ho very zany? Satria misy olomby tsy te ilaza fa tompon'ny fiangonana. Izy ny fahefanao amin'ny fiangonana. Zay ny averiko ny lazako, averiko ny resaka ny amin'ny fiangonana teo, fa ny fahefana dia any Kristy irery ihany. Ary ianao izay nomeny fahefana ho amin'ny toerana anjara toeranao, tsy ny anala ny sasany na hitsara ny sasany, fa hiezaka kosa hampandroso azy havitan'ny anjarany tio aza. Vakeo ny fotom-pianarana kely fa amin'izay anatin'izay ampianarin'ny Lotera raha teo zany. Fitandremana ianareo zao. Ny fiangonana tsirairay manana ny anjara toerana ato amin'ity fitandremana ity. Manana ny maha izy azy ny tsirairay. Samy manana ny spesifisiteny fa ray ato amin'ity fiangonana ity. Satria arak'izay nilazaina teo ny hoe ny fiangonana dia tokana amin'ny totalibeny fa samy hafa amin'ny firaisany koa. Fitandremana ianareo zao. Amin'izany indrindra, amin'izay haizanareo miara-miasa, ka samy mahafantatra ny amin'ny tsirairay araky ny talenta izay nomen'Andriamanitra azy hiara-miasa ato amin'ity fiangonana ity no hampandroso azy. Azadino fa tsy fahefan'iza na aniza ny fiangonana, fa fahefan'i Kristy irery ihany, kristocentrika ny fiangonana. Azadino fa nomen'Andriamanitra anjara eto ianao amin'ny talenta izay nomeny ianao tsirairay, fa ianao mamafa WP-mpiangonana tsy ho latsaka noranina filoham-piangonana. Ao amin'i Jesosy tsy ho latsaka anao. Ny olona no mahay manavakavaka sy manambanimbany, fa ao amin'i Jesosy tsy zany ny azy. Fa mba azonao an-tsaina ny teny Lotera indray mandeha ny hoe ny olona mpanao mofo anankiray izy, amin'ny alalany anaovan'ny mofony, anaovany azy tsara, dia tsy misy hafa amin'ny mpisorona anankiray, ny pretra anankiray manao fanompoam-pivavahana, fiderana an'Andriamanitra sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izy. Satria amin'izay ampifalian'ny olona amin'ny vitany dia tena fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izany. Saingy adinontsika amin'ny andro ankehitriny izany. Io no hevitry ny réformation dia izao, fiverena, tsy révolution ny réformation fa fiverenana any amin'ny marina réformation. Mitarika antsika hiverina amin'ny tena fiangonana marina ny tenin'Andriamanitra, tahaka ity tovolahy ity izay nibe bagakany velona,
sy ny perpénitesse ny fiainana zany hoe fibebahana mandrakariva miverina ny bebaka fa Jesosy kosa nandray azy ka nanome azy ny tena toerany izay tsy azon'izaniza ho sombana izany fa anao nomeny Jesosy anao zany hoentinao anompoana amin'ny fiangonana anao individuelina kanefa soa ho an'ny rehetra koa zany no azo koa iresanany amin'ny atao hoe mpisorona ny miny rehetra asan'ny fiangonana zany atsika menakavy zany hitsangana atsika sy hijiroantsika tsy amikenatra zany fa fahefana avy amin'ny Kristy tanterahantsika ho voninahitry ny anarany ho fitahiana ao atsika sy ny sisa rehetra voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina sy azy hatramin'ny taloha indrindra ka azy aritra mandrakizay amen raisy ny fitahiana fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo fitiavan'Andriamanitra ray ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay amen